bonjour maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Afaka mandidio ilay mpandara sinosy ny orinasa ny tomponantoka tamin'ny fanondranana antsokosoko andramena mitentina 50 tapitrisa dolara tany Singapour ny taona 2014. Nandidy ny amerenana ireo andramena ireo amin'ity mpandara ity ihany koa ny fitsarana any amin'ny toerana. Etsika maro no tanterana amin'ny andron'ny fahatelon'ny volana May ho avy izao, fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety. Hisy ny fandaharana iraisany any aman-jery rehetra, ny fanehoan-kevitra ampanginana sy ny fanaovan-tsy ny fiaraha-miasa ho fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaova gazety amin'ny andro ny fahatelon'ny volana May io. Taorian'ny fizavana ny trano solombavam-baoaka teo aloha any amin'ny distrika amin'ny Mahabo dia nahiditra ponjavojamaika any amin'ny toerana ny tenany. Nandritra fizavana nataon'ny zandary io nahatratrarana basy misy roa tsy nahazahoana lalana sy vola mitentina 2 miliara iray-milanja izay voalaza fa vorasandoka tao amin'ny tranon'ity solombavam-baoaka teo aloha ity. Nanaiky ny taran'ny feim-potoana isan'ny filoham-pirenena Abdel Fattah al-Sisi tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny vahoaka mpifidy Ezipsianina. Afaka hitondra ity firenena ity hatramin'ny taona 3 araka izany ity filoha ity. Nandinindinireo arahinao avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kamanasonara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia mahakasika ny raha fanondranana antsokosoko andramena tany Singapour ny taona 2014. Afaka madidio ilay mpandara Singapouriana sy ny orinasa ny tomponantoka tamin'ny fanondranana antsokosoko izay mitentina 50 tapitrisa dolara nandidiny amerenana ireo andramena ireo amin'ity mpandara ity ihany koa ny fitsarana any amin'ny toerana. Miantarandriana. Niverina tamin'ny fanapakeviny fitsarana ao Singapour, mikasika ny raharaha fanondranana andramena antsokosoko tamin'ny vanim-potoana ny fitondrana HVM. Raha tokany hoe aloha ny fitsarana ny tampony Singapour ilay mpandraharaha Singapouriana, 20 taona Wong Wei Kiong sy ny orinasany Kong U ny taona 17 mivadika tanteraka ny zava-misy ankehitriny araka ny fitsarana tamin'ny fahavalon'ny volana Avril taona 17 lasa teo. Tsy voaheloka ary afaka madiodio ity mpandraharaha tomponantoka tamin'ny fanondranana andramena avy eto Madagasikara ny taona 17 izay mitentina 50 tapitrisa dolara ity. Tsara dimy noho ny tsaran-draharaha. Araka ny valim-pitsarana trany nandidiny amerenana amin'ity mpandraharaha ity, ireo bolabolana andramena miisa 4,707 alina ireo fitsarana any an-toerany. Nanamarika voalohan'ny fitondrana HVM raha iverenana ity tranga natratrarana bolabolana andramena tany Singapour ity. Fotoana fohy nandraisan'ny HVM ny fitondrana no natratrarana ny raharaha. Niovaova trany ny valiten'ny tompona ndraiky mpanjakana HVM manoloan'ity raharaha ity. Ny ministry ny tontolo iainana teo aloha Antelme Ramparana izay efa nilaza sy nanamafy tamin'ny fitsarana tao Singapour fa ara-dalàna io fanondranana io ary nisy ny taratasy nisy ny sonian'ity ministry ity tamin'izany fotoana. Taorian'izay anefa, rehefa nitranga ny disadisa tamin'ny Praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo sy ny fitondrana HVM, nanambara ity Praiministra teo aloha ity fa tsy ara-dalàna io fanondranana io. Nanamafy ny tenany, ny tokony tsy maintsy anenjehana hatramin'ny farany ny tomponantoka rehetra tamin'ny fanondranana. Fanambarana izay mety nitarika ny fanisorana azy teo amin'ny toerany. Mazava fa nisy ny alalana avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana teto an-toerana nandritra io fotoana nivoahany io nafan'ireo bolabolana andramena nivoaka antsokosoko teto an-tanindrazana. Efa nisy ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny AVG na ny Alliance Vargas sy Ratsiahivina ny amin'ny fisiny kolikoly avo lenta
teto amintsika izay nisakana ny fanasaziana ireo tompon'antoka tamin'ny raharaha. Favahetsika maro no tanterahana amin'ny fahatelon'ny volana May ho avy izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaova gazety ohatra amin'izany fandarana iraisany ny manjery rehetra ka eto andriatsina. Fanamafisany fanjakana orina ny fanajana ny fahalalana manao gazety eto Madagasikara. Io ny loha hevitra ny safidiana ho an'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny fahatelon'ny volana May ho avy izao. Hetsika maro no ataon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ho fanamariana izany. Voalohany amin'izany ny fampiarahana ny fandaran'ny RNM sy TVM sy ireo radio tsy miankina rehetra izay hanomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 alina. Ny radio tsy miankina rehetra zany sy ny tele tsy miankina rehetra dia hampiasa ny fitaovan'ny radio mpanjakana sy ny televiziona mpanjakana mandritra ny fotoana io manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 alina. Dia iangaviana arak'izany ny tompon'andraikitra ny anivon'ireo radio tsy miankina rehetra ireo mba hanantona ny tompon'andraikitra ny ORTM ao Anosy manomboka amin'ny vaninandro ifomaly moa ny fampiatsona any mahakasika an'izay. Hetsika faharoa ny fanehoan-kevitra am-pahanginana sy am-pilaminana, tsy misy kabary, tsy misy zava-maneno eo amin'ny tsangam-bato ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ampitan'ny gara soarano. Hetsika izay antsoina ihany koa ireo olom-pirenena izay manana hevitra momba ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Koa iangaviana arak'izany ihany koa ny mpanao gazety rehetrarehetra mba hitondra sy hilaza ary haneho hevitra amin'izay fomba hitany famangina tsy mitabataba, tsy misy kabary ny zavatra rehetra tiano ambara mahakasika ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Tsy piko tsara ny fahalalany asa fanaovan-gazety no anaovana fanehoan-kevitra. Izany hoe mety ny fanatsarana ny asan'ny fanaovan-gazety, ny fahitany ny asa fanaovan-gazety hoe inona ny manohitohina, ny fahalalana manao ahoana ny tokony ho hatsaraina, ny manao ahoana ny tokony ho foanana sy ny sisa sy ny sisa. Isy ankoatr'izay ny fanaova-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmarie-pirenena ary ny olafitry ny mpanao gazety momba ilay antsoina hoe autocollant de presse. Izy io moa dia amin'io andron'ny 3 May io no hazavaina amintsika bebe kokoa fa fitaovana hoentin'ny ataontsika hoe mpanao gazety manatanteraka ny asany mba ho fiarovana azy bebe kokoa. Amin'ny 9:00 amin'io andron'ny fahatelon'ny volana May io hatrany, isy ny latabatra boribory andeha mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena sy ireo fahitalavitra ary radio rehetra izay iarahana amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, mpanao gazety sy ireo mpisehatra vitsivitsy amin'ny asa fanaovan-gazety. Ady hevitra manodidina ny loha hevitra ny safidiana ho an'ity taona 2024 ity no atao amin'izany. Fa mila fifampitokisana sy fiara-miasa ny fampandrosoana ny Madagasikara antony mahatonga ny kandida Volaingo Marie-Thérèse Rozaka hovidiana ho solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Bealalana. Izy izay nomen'ireo sojabe any an-toerana Tsodrano ka eto andretsy lavatra. Ka misaotra zany mangataka amin'Zagnahary sy ny razana. Tinteraka soamantsara mitanjona hitsaboantsika amin'ny deputéana. Magname Tsodrano foa ano raha azonany raha. Ano azonany seha. Iny zany ny Tsodrano amiana arivo mianadaha. Zena futanga mba suntini ntiafaka mananga minna zoto dia me Tsodrano yetti ndan fufurotet nyan di fante nao zan matunga maru top min mel mitobe teti hanga me Tsodrano maktan ronru mandain masova msetu mpodi abentnyana mandatu tambo fisa msaka. Arak'izany nanome Tsodrano ny kandida solombavambahoaka isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao amin'ny distrikany Bealana na ireo sojabe avy ao amin'ny commune rehetra any an-toerana. Izy ireo sy ny mponina any an-toerana izay resy lahatra fa miara-miasa amin'ny filohan'ny Repoblika amin'ny alalan'ny UEM no ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Zay ato zany rehefa nandalovan'ny Andry Rajoelina amin'ny programanazy amin'ny UEM resy lahatra zahay. Ary resy lahatra koa zahay amin'ny andriagna ramatoa ministra niverigny hagnano député sa fe olo miara-miasa amin'ny Andry Rajoelina heverina eto koa fa izy ny moramora mahtanteraka ny programan'ny Andry Rajoelina. Ary madamo olo fa nitia zahay ary mbola vognogno zany zahay teo azy indrindra zahay eto amin'ny tanàgnan'ny commune Ambatriazany vory maro zany olo. Manantena fampivoarana sy fampandrosoana ireo mponina ao amin'ny distrikany Bealalana araka ny fampanantenana nomeny filohan'ny Repoblika
fampandrosoana izay miainga amin'ny fampitokisana sy ny fahavononana iara-iasa amin'ny maha-iray ny tanjony. Ka mila olo itokisana, mila olo fankahazo, mila olo namana no miara-miasa hanatanteraka programa. Ka ny député dia olo mboafidy, fa ny ministry olo mboatendry. Ka ny safidy miaraka amintsika vahoaka agnatin'ny 5 taogno ahafahany any rajoeliny miaraka amintsika jiaby manatanteraka politiky ny fampandrosoagna atao amin'ny district misy atsika. Zay tompoko lasy tompoko vavy mahatonga zany hoe toniany magnambara amintsika, magnano filazana amintsika, mampahafantatra atsika fa candidat ny député miaraka amin'ny any rajoeliny madame Sousou. Amin'ny ankapobeny mizara roa ny distrikany Bealanana, ny ilany andrefana izay ahitana komunina miisa 9, ny ilany atsinanana izay ahitana komunina miisa 12. Nandritra ny fionana tamin'ny solotenan'ireo komunina 12 ireo no nampahafantarana ny filatsaham-kofidiany ny kandidat solombavambahoaka Volahaingo Marie Thérèse. Mbola mitoy ny fitetezana ireo komunina hafa fa mampahafantarana ny filatsaham-kofidiany. Fa ho famenoana ny fahabangana amin'ny lalàna mifehy fifidianana napetraka ny fifanarahana anara-mason'ny kandidat ho solombavambahoaka ho fitena mialohan'ny fampelezan-kevitra ho avy izao izany manerana ny Madagasikara. Henri Flore. Mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny fanitsina ny fomba mampanao tsy mendrika izay nisy teto amin'ny firenena, indrindra fa ny teo anivony andram-panjakana maro samihafa. Misy fahabangana ny lalàna amin'ny fiain'ny fifidiana hoy ny teo anivony CFM. Antony iray nametrahana ny tokony homena na ny fifanarahana natao izay hosoniavony ireo kandidat ho solombavambahoaka. Tsy antery ny fanaovana izany, saingisy ny fanambarana sy ny tatitra atao amin'ny vahoaka ho an'ny kandidat izay nanao, entina ampisehoana ny fahavonona ireo solombavambahoaka ireo. Ahoana ny fanaraha-maso. Ity zavatra ity dia voalohany indrindra aloha tsy misy fanerena hoe manao sonia na tsy manao sonia. Fa ny zavatra ataonay dia zay fotsiny hoe reto ny kandidat nanao sonia. Ary ataonay fantatry ny olona any ifotony misy an'ireo kandidat ireo ohatra hoe tao ananina 12 ny 7 nanao sonia. Zany hoe manaiky an'ileo vanina sy vonina sasy mendrika. Fa ny anankitelo na ny efatra zany tsy manao sonia tsy fantatra. Fa ho ampahafantarina vahoaka amin'ny alalan'ny aino amanjery mafy be zany zavatra zany. Fa eo ihany koa ny fanaraha-maso hoe mandritra an'izao fotoana mialohan'ny fandatsaham-bato, mandritra fandatsaham-bato, aorianan'ny fandatsaham-bato, manara-maso mihitsy zay ary manampy ny olona mba hoe ity kandidat kosa tsy hitana ny teny nomeny dia anjara amin'ny vahoaka, ito tsy misy sazy. Fa ny vahoaka ny manasazy anao rehefa hoe ampahafantarina ty olona ty kosa manao sonia fa zao sady izy dia efa manao an'izao karazana toetra izao. Hiavaka tsy tahaka ny efa nisy teo aloha nefa izany noho ny fisian'ny fanarahamaso ho an'ireo kandidat izay voafidy ka hiasa ho an'ny vahoaka. Mampiavaka an'ity toky nomena ity dia izao 7 ny artikla ato anatin'izy ity. Fa ny 14 zany hoe ny atsasany dia zay le hoe ho an'ireo kandidat voafidy. Zany hoe mafy dia mafy mihitsy zany hoe fiandrandrana sy hoe fahamezana arofanina, fametrahana arofanina sy fanantenana mba hisolombavambahoaka vanona sy vonona asasy mendrika eto, tsy mandritra ny fifidianana ihany na ny latsabato ihany fa mandritra ny fotoam-piasany solombavambahoaka mihitsy fa antoka ray ho amin'ny fampandrosoana ny firenena, zany hoe solombavambahoaka tena manao ny asany ao anaty famendrehana zany. Fanehoana fahavonona natanteraka ny asana ara-dalàna araka izany no andrasana amin'ireo kandidat ho solombavambahoaka ireo. Ho vitaina mialohan'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitry ny fanaovan-tsony ny tokony homena ho an'ireo kandidat mpifanina ho solombavambahoaka ity. Ny fanamafisana ny fanaraha-masiny loharanom-bolan'ireo kandidat sy ny fandanina mandritry ny fampelezan-kevitra. Ny firosoana amin'ny fanontana kara-panondro biometrika asolon'ny kara-pifidianana ireo no isan'ny songadana nandritra ny tasitra fanaraha-maso tamin'ny fifidianana farany teo nataon'ny vondrona Eoropeana teto Madagasikara. Teboka maro no mila ezaka hanatsarana ny fifidianana manaraka raha ny tatitra ny fanaraha-maso ny fifidianana farany nataon'ny vondrona Eoropeana. Isan'ny tafiditra anatin'ny tolo-kevitra laharam-pamena ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny loharanom-bola ny kandidat sy ny fandaniana, ny fametrahana ny satan'ny mpanohatra eny anivony anteny-mera ho fandraisana andraikitra mivantana mandritra ny fifidianana, ny fampidinana 5 isanjaton'ny vato azo amin'ny famerenana ny petrabola ary ny fandalinana momba ny fametrahana rafitra famoahana kara-panondro nasionaly asolo ny kara-pifidianana. Niteraka ady hevitra teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ny momba ny kara-panondro sy ny kara-pifidianana
nisy ihany koa ankilany ny fanambakevitra momba ny fahafahana mifidy amin'ny karapanondro. Isan'ny azo anomboana azy ny fahafahana manao karatra biometrika. Moramora kokoa ny fahafahana manatanteraka ny fifidianana ary maro ihany koa ny tombony raha manana izany ianareo, saingy misy sarany ny fanaovana izany. Manaraka ny karam-pifidianana, raha manana karapanondro ahafahana manamarina ny tsirairay ianareo, mbola ilaina ve ny karam-pifidianana? Sosokevitra kapobeny no arosonay. Ilaina ny fampidirana karatra tokana izay sady ahafahana manavao ny lisam-pifidianana ihany koa. Ity farany izay miteraka adihevitra maro ary tonga hatramin'ny audit ny OIF sy ny tsy fahatomombanana tsikaritry ny andaniny sy ny ankilany. Isan'ny firenena efa tonga eo amin'ny fahamatorana ara-politika ianareo ka anjaranareo mandinika tsy manapa-kevitra amin'izany. Vous avez maintenant une maturité. Isan'ny tolo-kevitra naroso ny vondrony Europiana ihany koa ny fanatsarana ny sata amin'ny fienseny, ny fahaleovan'ny tena sy ny oenti-manana amin'ny asa ny voamera ny mpifidianana ny nivon'ny distrika sy ny commune, ny fanamafisana ny fanaramaso ny vizotra ny famoahana ny vokatra vonjimaika, ny fanavaozana ny fepetra fidirana amin'ny anao manjery tsy miankina amin'ny fepetra sy sara mitovy sy ny maro hafa. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny fampidirana amponja vojimaika solomavomboaka teo aloha tao amin'ny distrika Mahabo. Eo ihany koa ny andraisantsika vahiny resadresaka miaraka avy eo anivon'ny SSM. Rehefa avy eo ary. Bonjour. Bonjour. Petit Miss Fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, sara luta zamya amnas. Je suis diabète. Bonjour. Samba ny eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy hiatrika ny lalao kanina isika. Satria ianao, isika eto foana. Mifanohana trano, mitomby antsika malagasy. Mbola milanao ny barea. Tao trano sy fandriry. Alefa amin'ny 034 21 6 2019 ny fanampianao. Lazao miaraka amin'ny barea. Nous allons effectuer une préparation de très haut niveau pour la CAN 2019 en Égypte grâce à vous. Dans un premier temps, on va commencer par un stage en France. Puis évidemment, nous allons venir nous rencontrer et vous saluer à Madagascar. Dans un troisième temps, nous partirons au Maroc pour un deuxième stage. Et enfin, grâce à votre soutien, grâce à vos efforts, on pourra partir en Égypte pour la CAN 2019. Et là, on sera fort, on sera motivé et on sera content de porter haut les couleurs de Madagascar. Cigarette, Miraka Barea. Ezaka foana izahay hiara entana isika hitondra avo ny voninahitra Madagasikara. Mitolo tananao, hifanohananao no ampandraisantsika. Horiare amin'ny malagasy tsy faky-volo. Milanao izahay mankasitraka sady miaraka amin'ny barea. Miara amin'rona ho an'ny Gasikara. Milanao zahay, zay milanao. Milanao zahay. Milanao zahay. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchiauze. Sardine trésor. Met bera miaraka amin'ny salady, mofo. Na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualiténazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fa isan'ny vaovao nisongadina ihany koa dia dahorinan'ny fizavana tranona
solomavambaoaka teo aloha any amin'ny distrikany Mahabo tamin'ny farany herinandro lasa teo tena hiditra amponja vojomaika ny tenany no ny fahatratrarana basy misy roa tsy nisy fahazahon-dalana ary vola sandoka maherin'ny 2 miliara raimbelanja mampiona lokobarson. Nosamborina ilay olom-boafidy voasarignitra tamin'ny raharaha fitehirizana basy tsy misy taratasy fahazahon-dalana sy vola mitentina 2 miliara franc ary andian-dehilahy miisa 50 izay tratra tao an-tranony tao Ankilizato Mahabo. Nikasany hanao kolikoly ity solombavam-bahoaka teo aloha ity nandritra ny fisavana nataon'ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana azo. Ary gaga nefa izahay rehefa ivoaka fa lazay misy vola hafa tsy hita. Tsara marina nefa fa izay efitra rehetra ny dirana dia misy solotenan'izy mivady. Nangataka zareo hoe tsy mba azo alamina ve izao raha izao. Tsy nanaiky aho ka fanaratsiana sy fiantsiana no nataony amin'izao. Tsy maintsy averina ny fandriam-pahalemana. Maro ny fitarainana voarainay mahakasika io olom-boafidy teo aloha io ka nahatonga ny fisavana ary manaraka ny lalàna izany. Mbola naniraka olona ihany koa izy hangataka hanao arrangement. Koa iaho hoe tsy maintsy avotana ny vahoaka zay efa manomboka milamitsaina. Andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity eny anivon'ny fitsarana. Tafiditra ao anatin'ny asa fampandriana fahalemana any ambanivohitra izay ataon'ireo andian-tafoka nalefa ny antoerana ny fanenjena ireo tsy maty manotatra amin'izay sy ny asan-dahalo izay tafiditra ao anatin'ny vinany filohan'ny Repoblika. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany Fandriamato Barson Rakotomanga izay secrétaire général ny SM na ny solidarité syndicale de Madagascar miarabanao tonga zo eto amin'ny plateau any-kolo amin'ity alina ity. Fantaniana napetrako aminao voalohany aminao anatin'ny hoe syndicalista izay mandeha ny feo eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ireo mpiasa isan-karazana na tsy miankina eo na mpiasa mpanjakana hoe natoritory zay ny éthique syndicale marina ve zay. Voalohany indrindra dia miaraba ny camarade David ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra naroatra ihany koa miaraba ny mpiasa malagasy iray manontolo. Tsy zay ny tena marina. Tena marina dia ohatran'ny rongisa na hoe ohatran'ny rongana ny miketriketrika syndicale zany hoe jereny ty ivelany hoe milamindamina fa tena miketriketrika be ao anatiny ao. Inona ny zavatra tena niketrehana atao? Ketrehana ny ahoana ny fomba ampiarana ny vina syndicale. Mana ty vina syndicale ty tsika 2024 2024 zay efa vita boky tsara tarehy ary efa natolotra ihany koa tamin'ny herintaona miditra amin'ny fampiarana azy tsika dia zay ny ketriketrehana ary tao anatin'izay fotoana izay nefa namorina zao tsika tamin'ny roso telo avril teo namory teo amin'ny 300 mpiasa sy syndicaliste ketriketrika hoe inona no ahoana ny fomba fampiarana izy ity ary dia zay ny nahafahana namoaka hoe misy zavatra telo maika be atao anatin'ity vina syndicale ity dinina tao anatin'izay. Inona zao zay telo hoe lehibe zavatra lehibe hoe voadinika atao zay. Ny voalohany indrindra dia nikasika ny fantatsika tsara fa isaky ny mahazatra hoe voalohany taona tokony maheno feo resaka karama fa tsy naheno feo karama sika hatramin'izay zany isany anankiray goavana ny dinina tato anatiny ty ny voalohany resaka karama ho an'ny mpiasa mpanjakana sy ho an'ny privé ny mpiasa mpanjakana resaka hoe fampitoviana ny marika rama. Faharoa dia ny resaka fiainana sosialy io zany amin'izao fotoana izao tena isany goavana mihitsy reto amin'ny momba ny mpiasa malagasy ary ny farany izay na antsika rehetra raha mahafantatra hoe nalazalaza mihitsy ny tato ato izay mikasika ny mpiasa mpanjakana tsiraikitra na ny resaka hoe ECD, ELD, FA reny indrindra ihany koa zany ny mpiasa eny amin'ny nivon'ny commune zany amin'ny resaka CDD zany ireo telo efitra telo ngezabe zany ny dinina tao anatin'izay ary fantatra hoe maika ary mila ndinihana hoe inona ny tokony hanaovana azy. Dia rehefa voadinika zay dia inona no ataonareo? Rehefa avy nydinihana ilay izy dia amin'ny faha 30 volana aprily ity zany dia hanao latabatra boribory zany hoe hoasaina daholo satria tsika moa zao fotoana zao satria raha ny fandinihana ilay izy tsy maintsy isy fikitikitihana lalàna zany ao anatin'izay zay ny tapaka atao anatin'izay dinikasa zay dia hoe amin'izao fotoana zao moa tsika manomana ny resaka fifidiana solombavam-bahoaka dia amin'io faha 30 zany dia ianao latabatra boribory hiaraka amina solotenana kandidatsika sy antoko politika ao ihany koa ny solotenany ministera tompona andraikitra ny fiarahamonim-pirenena nasaina daholo zany reny dia misy eo amin'ny 530 zao ohatra ny syndicat avy eto Antananarivo sy 10 avy any amin'ny faritany fa nidinika ao andritrin'ny roa andro io mikasika n'ireo loha hevitra telo ireo ahafahana mijery ahoana ny fomba natsarana ny fiainan'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izay tena latsaka ambany dia ambany mihitsy. Mahakasika an'izay hoe asa zay ihany ary hiditra amin'ny voalohan'ny volana mezatsika fetin'ny asa misy ve ny hetsika ho karakarainareo?
zay mihitsiny zay mahatonga an'le hoe tsy natoritory fa tena nanao niketrika rehefa iketrika satria fa nitolona syndikala am'izao fotoana fa miavao tsy misy hoe tolotolona fotsiny zany fa miainga amina vina mazava mihitsiny ary zay natonga an'le hoe atrehana tokona andraikitra zay mpiara-momby natoka rehetra zany fampiresana de am'izao fotoana zao zany tsika satria ny ray me amin'ny laharobe ho avy zao amin'ny fotoana io zany tsika dia anao hetsika goavana zany hoe ny zavatra ny vola dinihana tary amin'ny dinikasa ifampitariny fanaovana latabatra boribory amin'ireo tokona andraikitra rehetra ireo dia ny vokatra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho taterina amintsika mpiasa rehetrarehetra zany eny ambosatovo zany anao karnavaly tsika ohatra mahazatra manao karnavaly tsika miala eo ny mamasina eo amin'ilay vola 10 eo dia mandeha makeny mikanjana ambosatovo fatsika tsara fa andro raisam-pirenena ho an'ny aso tsy tsika eto Madagasikara rery ihany no mankalaza azy fa eran-tany isika moa zany manana ny vina zay mila piarina izy ity satria tena mambany dia ambany mihitsy ny fahampiainan'ny mpiasa malagasy fotoanan'izao tsy atoritoritsika mpiasa malagasy satria ilaintsika raha vao tsika no tsy manaitra ny tsika isika zany miaro ny zotsika ho anazy zo ny resaka fiainana sosialy ny resaka karama ary ny resaka momba n'le hoe ahoana zany resaka ahafahana manasa raikitra zany zany zo an'ny mpiasa zany ary mila isika no miaro ny syndika camarade tsy isy an'izany mangataka zany mitaky rehefa zo tsy angatahana fa takiny reny fa rehefa tsy takinao reny dia betraky ny olona ao anaty latabatra fotsiny eo. Ankatrana ianao ary vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao fa zay teninao zay amin'ny voalohany volana mesany ny fotoana. Ny afatra ao antsika mpiasa malagasy zany dia manentana antsika rehetrarehetra tongava amin'io fa voalohany volana me io eny mamasina ny fito sasany fotoanantsika dia hanao ny karnavaly io satria rehefa isika kamarady no fotoanantsika io anjarantsika manentana mientana ao anatin'izay ahafahantsika mahazo ny zotsika dia misaotra ny mpiasa rehetrarehetra ary misaotra ihany koa ireo tompony ndraikitra atao amin'ny Kolo TV. Alohan'ny sarana taverina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity afaka mahadidio ilay mpandrara Singapour ihany izay sy ny orinasany tompony antoka tamin'ny fanondrana antsokosoko andramena izay mitentana $50 tapitrisa tamin'ny taona 2024 nandidiny amerenana ireo andramena ireo amin'ity mpandrara ity ihany koa ny fitsarana any an-toerana. Taorina ny fisavana ny tranon'ny solomamoaka teo aloha tao amin'ny distrikany Mahabo tamin'ny farany herinandro lasa teo dia naindra ampotsafotsy maika ny tenany noho ny fahatratrarana basy misa roa tsy nazahoana lalana ary vola sandoka maherin'ny 2 miliara raimbilanja. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany soavamandry dia velao amin'ny fotoala tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.